Miantso amin'ny fandraisana ndraikitry ny commune Antananarivo renivohitra ny municipal-panjakana Rivo Rakotovao nambarany fa tokony hisy ny fifanantonana mikasika ny fitantanana ny tanàna Antananarivo ary misokatra amin'ny fifampiresahana hatrany ny ministera-panjakana misahany tetikasan'ny filoham-pirenena ny foto-drafitr'asa ary ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana. Miantso amin'ny fandraisana ndraikitry ny commune Antananarivo renivohitra municipal-panjakana Rakotovao Rivo nambarany fa tokony hisy ny fifanantonana mikasika amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo ary misokatra amin'ny fampiresahana hatrany ny ministera-panjakana misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena ny foto-drafitr'asa amin'ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana. Isika rehetra izay mety hoe dia eritreritra fa tsy misy any andraikitra lehibe an'ny commune Antananarivo manana ny fampity Antananarivo dia andraikitra izy ary zany izy raha tsy mangaika rehetra samy vary fa tsy afaka ho tenenina fotsiny hoe mety misy fahasarotany tsy afitanan'ilay izy mety tsy ampy ny vola aloha zany ny rahana mitady vahaolana fa raha niala fotsiny hoe tsy andraikitra io dia ohatra zany daholo hoe ny raha Madagasikara hoe mera zany dia tsy miandraikitra fanadiovana ny tanàna hitanareo fa samy zay le hoe hoentina any amin'ny sehatra politika ilay fitantanana andavanandro an'ilay tanàna maninona raha misedra eo anao hoe zao ny olana tsy ampy volany samy va mihena ny vola miditra amin'ny commune ka andao hiara hidinga amin'izany miaraka amin'ny ministra tompona andraikitra fa zareo moa tsy mety manantona amin'ny ministra tompona andraikitra mihitsy dia zay mety manahirana kely amin'ilay izy. Mitaiky ihany koa ny tokony antsiany commune Antananarivo renivohitra ny antanatoam-pitantanana na ny organigramme Andriamatoa Rivo Rakotovao nosoritany fa tsy misy hetsika afaka tanterahan'ny be ny tanàna lalao ravalomanana raha tsy mipetraka ny antanatoam-pitantanana eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra.